Indray-mbavakely eo amin'ny vaovao ara-tsosialy, ankizy sahirana miisa 12 no nesoriny fikambanana afary malagasy teny amin'ny lalana. Horaisiny tsy fikambanana ity an-tanana araka izany ny hoaviny ireto ankizy ireto, araka izao tatitra hoentiny roa Tsirakotiny Irainy sy Mamy Samuel izao. Tovolahy kely manodidina 12 hatramin'ny 12 taona no nesorin'ny fikambanana afary malagasy tamin'ny lalana izay lasa zary fonenan'izy ireo. Ny ankamaroan'ireo ankizy dia avy amin'ny fianakaviana sahirana ka hiarany herisetra ao an-tokantrano. Misy amin'izy ireo kosa ny kamboty tsy manana ray aman-dreny mpiahy. Ny fiarovana azy zao ny ankizy moa zany dia nidina fotony izay afary malagasy mijery ireo zaza-pirenireny amin'ny alina dia ireo hita ireo zany zao ny 13 rahalahy. Izy ireo zany dia be dia be ny kama azo azy, ao ny maty reny, ao ny adalany reniny, ao ireo efa maty ny mpiany koa ny ray aman-dreny, dia ao ireo mijaly eny amin'ny fianakaviany dia nataony lasa tambatra ray zareo. Ka manoloana an'izao dia fipetra raisiny voalohany zany dia hitondra zareo ny polisy zaza tsy ampy taona zahay dia aorianan'izay zay hitondra azy eny amin'ny tribunaly ary aorianan'izay zay dia hitady ny fomba hanabeazana azy olom-pirenena. Eto moa zany dia manaitra ny saina tsara fantatry ny daholobe fa amanjatony ireo ankizy mirendreny amin'ny alina eto Antananarivo. Ary ireo ankizy mirendreny amin'ny alina eto Antananarivo ireo dia betsaka amin'ny mahavita fahotana mafaty. Misy amin'ireo zaza tsy ampy taona ireo nefa miaraka amin'ny makorelina, fokaron-komo, mamaky trano, manentaka ka dia noraisinay fanabeazana zany sy hanampianay mpiarabelona dia hojerevanay ny lalana ampitanan'ireo ankizy ireo amin'ny alina. Nandritry ny alina no nanesoran'ny fikambanana afary malagasy ireo ankizy mpirendrany an-dalana ireo mba hisorohana ny zava-doza toy ny fangalarana sy ny fanaovana sinto mahery indrindra no nanesorana ireo ankizy ireo amin'ny lalana ka hanampiana azy ireo mba hanana ho avy mendrika kokoa.